Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokantrano, manolotra ho anao ny vaovao. Ankafiziny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Sardine Annie, Socavitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Ao anatin'ny orana no anaovana ny fetin'ny farantaona ho ny sapana mpamantatra ny toetry ny andro ho an'ny faritra Analamanga sy ny manodidina. Ho tsara kosa ny andro Noely amin'ny ankapobeny. Isan'ny antony mahavitsy ireo mpianakavy manapa-kevitra anao fety any amin'ny faritany io trano io amin'izao fotoana izao. Nivoaka ny draft-mpanjakana ho an'ny fampandrosoana ny plan national de développement tsy ampy anatanterahana izany ny vola am-pelantanan'ny fanjakana miampy ny fanampiana avy any ivelany. Mbola mahatratratra any amin'ny 704 sy iray alina miliara ariary ary izay vola tsy ampy raha ny votoatin'ny PND noman'ny ministera ny toe-karena. Tapaka tanteraka ve ny tady teo amin'ny Mapara miaraka amin'ny Andry Rajoelina sy Mapara tarihany Maharan'ny Jean de Dieu. Amorona vondrona hafa ny vondrona Mapara miaraka amin'ny Maharan'ny Jean de Dieu. Nanamafy ity solombam-bahoaka ity fa manohana HVM. Nanamafy ihany koa ny mpitarika azy ireo fa misy ny tsy fitovikevitra eo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Azo toriana tsara ireo mpivarotra fantatra fa miteraka fanampozinana sakafo amidy rehefa voaporofo izany 5 volana ka hatramin'ny roa taona an-tranomaizana miampy lamandy 10 hetsy ka hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny sazon'ireo olona mivarotra sakafo mety hiteraka fanampozinana. Any Gabon, manjavozavo ny vaovao mikasika ireo olona maty tao anatin'ny fihetsiketsehana ny asabotsy lasa teo. Antony, fitakina ny alan'ny filoha Ali Bongo amin'ny fitondrana. Ankilany, miantso fifampiresana ny Socavitre en Boutapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Socavitre en Boutapénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Socavitre en Boutapénac, très sincèrement à votre service. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Tsarlalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Tsarlalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Tsarlalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalan, garantie et service après-vente assurés. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio Sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie,
ankafizo amin'ny fotoana rehetra mofo mikarepoka tetika voatabia ampio sardine ani vita ny sandwich ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine ani tsara tsiro mora ampiasaina mora vidy. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Krismasy indray mitselatra sisy nofo tsy tanteraka andao afozina daholo ny atao tokantranontsika rehetra ny télé ovaina an'le smart TV LED amin'izay sady azo anaovana internet lecteur ovaina an'le HD ny frigo atao amin'le ngeza ny cuisinière gaz atao amin'le misy lafaoro ny ampli bafle andizana amin'ny farany taona ekene ary multirobot sy mibatesy to adinao promotion tsy misy to azy inge zao amin'ny conforama hatramin'ny groupe électrogène ka izany tsy hoany conforama tsara lalàna mirary fety sambatra ho anao. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao kimba yaraka. Andao are. Fidetana rehetra ariary na 500 000 francs atao-baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia inavo loka mety ho azo. Tikiny loka voalohany mandray sanjara ary fa mety anao nitsika invitana ka hibata lay télé goavambe tandreny sotara loka 20 personnes atolotra baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmite pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussad. Efa fety sahady eo amin'ny galerie Sivy ary arao tiaro ny fiainam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avolenta, alarme sy vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naïka farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli bafle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie Sivy, malagasy mivoatra. Ampitany Central Hotel, tsara lalàna. Ankafaliana trano tomboka lasomboka vavy ny tsy diako indray mitokantrano amin'izao alatsinainy hariva izao miarabanao ary manasanao naraka ny fampahalaam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV hatramin'ny farany arabaina manokana ireo mpanaraka ny fampahalaam-baovao ny Cool TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA any Toamasina ny pejy politika avy hatrano isantarantsika ny fiarahana amin'ny tian'io ity tapaka tanteraka ve nitady eo amin'ny mapara miaraka amin'ny Andry Rajoelina sy ny mapara tary ny Maharanty Jean de Dieu amorona vondrona hafa ny vondrona mapara miaraka amin'ny Maharanty Jean de Dieu nanamafy ity mpitarika ireo solombavam-bahoaka ity fa manohana ny antoko HVM tonga nanatrika ary natolotra tamin'ny fianamben'ny HVM ireo député mpitarika azy ireo nanamafy ihany koa ny mpitarika azy ireo fa misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina indrindra eo amin'ny fomba fanohanana ny fitondram-panjakana antony mampisy izao fizarana izao fanadina hoentiny izy rakotrindreny
raha ny voalazany lalàna tsy maintsy miditra ao anaty vondrona parlementaire ireo solombavam-bahoaka raha misy ny fandikan'izay azo atao ny mangataka ny fanonganana azy ireo taoriany fivakisany mapara nefa maro ireo solombavam-bahoaka tamin'ity vondrona ity no nisintaka nanonana ny fitondrana ankehitriny hevitra izay tsy eken'ireo ampahany mafana fo miaraka amin'ny Andry Rajoelina efa mananontany ihany koa ny fanalana azy ireo tsy ho isan'ny mapara intsony taorian'ny fivoriam-be nataony mapara tamin'ny alakamisy 20 ny volana desambra teo ny hevitra no tsy mitovy saingy mijanona ho mapara ihany izy ireo hoy ny ministra Maharanty Jean de Dieu. Ny hevitry androany zao tsy le foto-kevin-dehibe no tena hoe foanana na ohatran'izany mba hoe misy zavatra anankiray tsy hitovizana zay izy ary za tsy mino hoe mandray fahavalo any filoha hera mampianina ny président Rajoelina amiko tsy mpifahavalo reo fa misy hevitra tsy fitovizana fotsiny ka politika tsy mitsatoka eo dia mijanona eo fa io dia hoy izay vazaha hoe en perpétuelle évolution. Mapara na miaraka amin'ny président Andry Rajoelina no fototra nananganana ity vondrona politika ity taoriany nananganana ny gouvernement izay na ministra ny sasany tamin'ireo solombavam-bahoaka mapara ireo nitranga ny disadisa teo amin'ireo nahazo seza sy ireo ekipany Christine Razanamasoa dia ireo izay miaro ny sezany sy mirona mankany amin'ny fanoherana inona no lazain'ny HCC mahakasika ny fiovan'ny député tahaka izao rehefa tsy miray hevitra mapara izy ireo dia tsy tokony hitondra ny anarana mapara intsony hoy ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdine. Mapara tsy hoe miaraka amin'ny andriamatoeraka tsonaky mampianina tsy vema miaraka amin'ny andriamatoeraka tsonaky mampianina ny atao miaraka amin'ny Maranty dia miaraka amin'ny Maranty zany fa ny mapara dia miaraka amin'ny président Rajoelina ka raha olona nianatra ihany raha olona mahay mamaky teny ihany dia tokony mahafantatra an'izay zay tsy hanao resabe amin'ny ny namana Nicolas Randrianasolo namana izy rahalahy izy efa namana Trinela fantatra izy eritreriny zany fa zao raha tena lehilahy izy dia mba manakambo tena lehilahy dia manakambo miala amin'ny président Rajoelina mitohy ny tantara miaro ny sezany ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ny Maharanty tamin'ny sabotsy teo manamafy ny fanohanany HVM ireo solombavam-bahoaka ireo roapolo ny totalin'izy ireo ary nampafantarina ny be sy ny maro izany raha oviana no hivoaka amin'ny fahanginany ny filompanorina ny mapara hatreto mbola mipetraka ny fanontaniana ny amin'ny politikan'izy ireo sa fiarovan-tseza sisa ny mahatonga azy ireo hitazona izay anarana mapara izay. Eo amin'izay pejy politika izay hatrany efa falany andro ny senita amin'izao ankehitriny raha ny lalàna no jerena ny senita izay rafitra natsangana tao anatin'ny fitondrana tetezamita ary tokony ho rava niaraka tamin'ny tetezamita ihany koa raha ny hita ao amin'ny lalàna laharana faharoa ambin'ny folo sy roa arivo tsipika aotraotra efatra ao amin'ny tondrozotra mikasika ny senita ankehitriny anefa mbola mijoro ny senita ary mbola hikarakara ny fifidianana kominaly ho avy eo lalàna ihany koa anefa ny fandravana ny senita sy ny fananganana rafitra vaovao nahatonga ny volavolan-dalàna mikasika izany eny anivon'ny anteny miram-pirenena avy amin'ireo vondrona toko politika miisa 5 lehibe eto amin'ny firenena fanatediana hoentiny Ernihina Rabary. Ny alakamisy teo no nanatitra ity volavolan-dalàna mikasika ny CEI na ny commission électorale indépendante ity teny amin'ny anteny miram-pirenena ireo vondrona parlementaire 10 dia ny VPM malagasy miara-miainga ny arakisika ny ARD ny havana sy ny atoko maintso fanomezana sehatra misimisy kokoa ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ity rafitra maleo tena ity no tena nivotra ao anatin'izany tolo-dalàna izany isy ihany anefa ny sivana arakaraky ny fari-pahalalana ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ireo izany hoe tsy maintsy efa nahazo fiofanana manokana mikasika ny fifidianana eo ihany koa ny sivana momba ny trakefany ireo mpikambana tsy maintsy efa nandray anjara farafahakeliny ny indroa tamin'ny fifidianana teto amin'ny firenena ary farany ny fanajana ny lalàna ny fe izany rafitra maleo tena mikarakara ny fifidianana na ny CEI izany. Raha ity tolo-dalàna avy amin'ny VPM malagasy miara-miainga sy ny atoko ARD havana ny iarakisika ary ny atoko maintso ity ihany koa nojerena ny fiarahamonim-pirenena no andrafitra ireo mpikambana maharitra solotena avy amin'ireo kandida koa no mpikambana non permanent ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eo ihany koa ny solotena avy amin'ireo vondrona nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka eo amin'ny asan'izy ireo kosa tsy hanana andraikitra ao amin'ny fikarakarana fifidianana intsony fa efa nampanatateraka tsy manakana ny fiantsoana azy ireo anefa izany amin'izay tokony ilana azy. Ny filan-kevitra ambony mampananja ny demokrasia sy ny tany-tandalàna no miantoka ny tsy isiny ny fitanilana eo amin'ny rafitra maleo tena ity azony rehetra antsona ihany koa ny CEI ny amin'izay mety ho endrika tsy fanarahan-dalàna eo ampanantanterahana izany fifidianana izany 7 andro farafahabetsany no ananan'izy ireo andinihana izany tsy fanarahan-dalàna izany
ary farany mba isiny mangarahara misy solotena isam-pokotany ihany koa eny amin'ireo birao tsirairay raha tsy ivona ny voalazan'ny lalàna mikasika ny senita ny andininy faharoa amby telopolo dia milaza fa tokony ho tapitra miaraka amin'ny tetezamita ny fotoam-piasan'ny senita sy ireo mpikambana ao aminy ary ny filoha-pirenena no mamoaka ny didy mikasika izany inona ary no andrasan'ny filotsy andravanan'ny senita misy kajikajy politika ambadika indray ve ny amin'ny fifidianana kominaly ho avy io fa nivoaka ny drafim-panjakana ho an'ny fampandrosoana ny plan national de développement drafitra vonjimaika ho an'ny taona 2024 2024 fotsiny any anefa izay nivoaka izay vola mitetina 2.4 miliara ariary no ilaina amin'ny fantaterahana izany tsy ampy antaterahana izany anefa irony vola ampelatana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao miampy ny fanampiana avy any ivelany mbola mahatratra ny amin'ny 7.4 miliara ariary ny vola tsy ampy amin'izay fanadina hoentiny heriny naraparaitrany 5.7 miliara ariary io no vinavinan'ireo nandrafitra ity PNT vonjimaika ity ho fidiram-bolan'ny fanjakana malagasy amin'ny taona 5.4 sy 4 sy 2 izany hoe manodidina ny 7.7 tapitrisa dolara 9 sy 500 sy 4 miliara ariary ny fidiram-bola anatin'ny fanjakana amin'ireo taona roa ireo manodidina ny 8 sy 700 sy 2 tapitrisa dolara 5.7 sy 700 miliara ariary kosa ny vinavinaina ho fanampiana sy fidiram-bolan'ny fanjakana malagasy avy amin'ireo firenena sy fikambanana avy any ivelany izany hoe manodidina ny 5 sy 1 tapitrisa dolara mbola vinavina ihany anefa io alohan'ny anatanterahana ny fiaonamben'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena vola manodidina ny 7.0 sy 201 miliara ariary izany hoe manodidina ny 4 sy 500 tapitrisa dolara izany ny fahabangana amin'ny totalben'ny vola ilain'ny Madagasikara amin'ity drafim-panjakana ho amin'ny fampandrosoana vonjimaika ity tsy maintsy mbola mila vola amin'ny zavatra hafa indray izany ny fanjakana malagasy hamenona io vola io raha ny voarafitra ao amin'natin'ity PND intérimaire 5.0 sy 2 4 sy 2 ity isan'ny fidiram-bola voalohany azo etsehana ny fampidiram-bola anatiny toy ny aba sy ny etra ary ny tahirim-bola mpanjakana eo ihany koa ny fanomezana avy any ivelany na mahazatra io na amin'ny alalan'ny tetikasa maro isan-karazany mbola hodinihana amin'ny fiaonamben'ny mpamatsy vola kosa nefa ireo eo ihany koa ny fanomezan-danja ny tetikasa iarahana amin'ireo sehatra tsy miankina izay tafiditra ao anatin'ny 3P na ny partenariat public privé lahara-pamehana voalohany ao anatin'ity PND ity ny fametrahana ny fitondrana tsaran-tatana sy ny fitondrana tandalana tafiditra ao anatin'izany ny fanomezana vahana ny vondrom-boakaparitra tsy njara-pahefana nefa ny ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana tsy misy afa-tsy ny 100 ihany no natokana ao amin'izany eo ihany koa ny fanarenana ny toe-karena isan'izany ny fifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana mbola 700 aloha izany ny inflation hatreto raha ny voafaritra ao anatin'ny LFI 5.2 raha toka 4.3 isanjato izany tamin'ny fotoanany tetezamita raha fidiran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Madagasikara mangataka onitra i Jean-Marc Komba mpiambina manokana ity filoha teo aloha ity rehefa no izy noazonina roa volana tany am-ponja hatreto fahafahana vonjimaika no nomena azy sy ireo mpiasan'ny ACM tany Antsirabe miisa 4 mbola mitoeraka izany fanadidina azy ireo isan'ny nasongadiny ny asabotsy farany teo fa fampijaliana sy fanosihosena ny zoma olona natao azy ireo nandritry ny 5-10 andro ny azonana azy tany amin'ny fonja nantsirana ny fanadidina hoentiny Kaeto Andretsilavo ny 7 ny volana desambra lasa teo nahazo fahafahana vonjimaika ny mpiambina filoha teo aloha Jean-Marc Komba sy ireo mpiasan'ny ACM Antsirabe miisa 4 rehefa notazomina 5-10 andro tany am-ponja ny sabotsy latsara teo izy ireo no tonga teto Antananarivo nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety nilaza ity mpiambina manokany filoha teo aloha ity fa afakanan-keriny no niatra taminy araka izany mangataka onitra izy ireo Voulait-on vraiment arrêter le vrai coupable ou voulait-on faire de moi le coupable? Étais-je pour eux le coupable idéal? Tena tiana marina ve ny azo izay tena olomeloko sa izaho mihitsy ny tena tiana omeloana tsy fantatro ny antony nanaovana anay toy ireny ny any fantatro dia tsy niary be tahaka izao ny fahafantaran'ny olona teto Madagasikara hatramin'izay ny fantatro ihany koa dia alohan'ny lalàna ny fanaovana vavolombelona tsy marina vonina ny fampiona izahay miaraka amin'ny mpanao fanadihadiana andeha any toerana hijery fotony ny zava-nisy tsy mitady valifaty aho satria fantatsika ny vokadratsiny izany mangataka ny rariny aho ny marina ary onitra noho ny tazomana anay nandritra ny roa volana tany am-ponja. Je ne cherche pas à me venger car nous savons tous où la vengeance mène. Je demande justice et réparation pour tout ce que nous a fait subir pendant 2 mois. Nanamafy hatrany ny tena ny fananajany sata misy eto amin'ny firenena malagasy nanajany mpitondra sy ny fanjakana malagasy mbola mitoy ny raharaha-pitsarana nateo aza ny fangatahana fanafoanana ny raharaha-pitsarana nataony ny mpisolo vava azy fanezana zany araka nambariko taminareo
nangataka ihany koa ny tenako a laontsony hoe non-lieu tao amin'ilay doyen de juge d'instruction dia miandry ny valin'izay raha ohatra moa mivoaka izay non-lieu zay a dia tsy misy zany tsy misy toerantsony ny fitsarana rehefa avy eo fa raha ohatra mahita ny juge d'instruction hoe tokony mbola hitohy le raharaha misy ny erim-panenjehana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fitsarantsika fa hatreto aloha zany a dia liberté provisoire no azo voapangana teo. Ny faraika amin'ny telopolo ny volana oktobra lasa teo no nampidirina ponja Vonjimaika i Jean-Marc Comba sy ireo mpiasan'ny ACM misa 4. Faraky nefa narahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao 5 volana ka hatramin'ny 2 taona tranomaizina miampy lamandy 10 hetsy hatramin'ny 4 tapitrisa ariary no sazon'ireo olona mivarotra sakafo mety hiteraka fanampozinana. Azo toriana tsara ireo mpivarotra fantatra fa miteraka fanampozinana ny sakafo amidiny. Ny fanomezana rano matetika ireo olona marary mandra-pahatonga eny amin'ny toeram-pitsaboana no fomba azo atao mba hisoroana ny fahafatesana. Fanadidiny Najorka eto. Sakafo tsy misarona amin'ny tanin'andro, mialon'andro, sakafo efa lany daty mila fitandremana avokoa ireo amin'izao vanim-potoana izao. Manana zo hitory ireo mpivarotra sakafo ny avian'ny fanampozinana, ireo mpanjifa raha toa ka fantatra sy manana porofo mazava fa teo aminy no ny avian'izany. Ny olana tsy misy mahafantatra ny tokony atao momba ny lalàna sy ny zony ny tsirairay. Matetika mety zao mety fanenjena mety azo anenjena azy zany dia le voalaza ny andininy 20 sy 300 ny fehezan-dalàna famaizana. Dia misy koa zany voalaza ny andininy fa 70 sy 300 ny fehezan-dalàna famaizana. Oui, qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement de quelque manière que ce soit des substances qui sans être de nature à donner la mort sont nuisibles à la santé. Misy sazatranomaizina zany. Misy sazatranomaizina zany iny a dia moa arakaraka n'le misy gravité-n'le cas. Etsy andan'izay ny loto, ny tsy fahaizana mikarakara sakafo sy ny fampiasana ireo akora ny mahatonga ny fanampozinana ara-tsakafo raha araka ny voalazan'ny mpitsabo. Ny fampiasana ny mayonnaise efa simba matetika ny mahatonga ny fanampozinana eny amin'ireny mpivarotra hani-masaka ireny. Mety misy fivalanana na mandoa be le olona dia misy le fanina mila physiological mihitsy tsy mahatsiaro arakaraka le poizina ao anatiny. Raha mandoa izy aloha dia tsy sefitra fa tonga dia manatona tokom-pahasalamana dia avy hatrany dia maka satria fandraisana tarana zany mila aingana raha hoe intoxication alimentaire zany dia napoditra poizina ao amin'ny vatana. Dia le sakafo zany raha mbola hita trasy eo izy aloha dia tsy ariana zany fa amelana anaovana fitiliana le sakafo rehefa avy eo fa tarana hoe inona marina ao anatiny. Fa raha vao misy trangana retina hoe madoa valana fanina na ohatrany dia mba manantona tokom-pahasalamana ihany ny fahendrena. Raha mbola mahatsiaro izy dia ny rano aloha zany ny sotroina rano. Miamrongatra amin'izao faran'ny taona izao ireo olona voan'ny fanampozinana ara-tsakafo. Ny faran'ny herinandro teo mpiasa 50 amin'ny orinasa afaka ba iray teny Vato indray no narary noho ny fihinanana sakafo efa nivadika. Efa ho roa taona izao no tsy misy mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana intsony midina manao fanaraha-maso ireo karazan-kanina samihafa amidy eny rehetra eny. Parana tanteraka ny resaka fenitra araka ny fanazavany ny mpahay lalàna natononay hatrany. Azo atao ihany koa ny manitatra ny fitoriana ny fanjakana amin'ity raharaha ity noho ny tsy fandraisana andraikitra io. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray 5 taona ny sampana colis postaux eto anivon'ny positra malagasy eto Madagasikara nanomboka ny herinandro farany teo. Misy ny hetsika maromaro anamariana izany fankalazana izany, misy ny fampiratiana ampahafantarina ny asan'ny colis postaux eto Madagasikara. Raha ny fanazavana tsy mbola very asina ity sampan-draharaha ity na dia eo aza ny fivoarany teknôlôjia ny serasera. Mahatratra amin'ny 200 isam-bolana ny entana lefa avy eo amin'ny sampana tsaralana manokana ohatra efa nohatsaraina araka ny toetry ny andro ihany koa ny fitaovana iasany fanampanazavana. Ny asan'ny posta zany dia tsy taraiky mihitsy amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia satria izay moa efa ao anatin'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao ihany dia manaraka hatrany mihitsy ny posta tsy tara amin'ny resaka teknôlôjia satria raha ohatra ny resahana fotsiny izao ny amin'ny colis postaux izay ankalazaina androany io dia efa misy système informatique daholo zany no miasa amin'ny suivi an'le courrier na manerana an'izao tontolo izao efa tsy hoe eto Madagasikara ihany mifandray direct amin'ny posta rehetra maneran-tany.
eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany tsy mbola miasa ny groupe dimy vaovao hoentina hamahana ny olana ny délestage ao amin'ny faritany Tomasina tesitra ny mponina saika nidoran'izy ireo ny tompontsoliky ny orinasa Jirama ny antoerana izany azy nisy ny fahampotehana teo amin'ny orinasa Jirama androany lamina ny tanàna izany azy mbola mitohy hatrany ny fahatapahan-jiro fanadihadiana hoentiny Gaëtan Ndretsilavo. Toerana telo hatreto no nahitana fitokonana vokatry ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo renivohitra Fenerive-Est ary izao any Tomasina izao. Tany Fenerive-Est sy ny tany Tomasina omaly ny orinasa Jirama avy hatrany no nainohon'ny mponina ny fahatezeran'izy ireo vokatry ny fahatapahan-jiro lavariny na ny délestage. Raha ny loharanom-baovao azo teny amin'ny Jirama eny an-toerana izy ireo no nitaky ny fiverenan'ny jiro saika hodoran'izy ireo ny fitoeran-tsoliky ny Jirama raha tsy tonga nanakana izany ny mpitandro filaminana. Nisy ny pôbasy maromaro nandrava ny fivorivoren'ny mponina. Na izany aza nisy fahampotehana sy fahasimbana teo anivon'ity orinasam-panjakana ny Toamasina ity. Tokany basy tividanitra moa teny mitoerana teny misy pôbasy tividanitra zany tany aizy namoa ny anaka tsy fanjakana izy intsokany olona dia nisy hitany namana teny nisy voasamboka ny isa mazava zany tsy fantatra fa nisy andiana voasamboka zany fa hatreto mbola tsisy fampitaham-baovao ny mpanao gazety ilay tontolo ny tsanga mahaly iny. Raha tsy hivina herinaratra hatrany amin'ny 420 mégawatt no ilain'ny tanàna ny Toamasina. Tsy misy afa-tsy 20 mégawatt nefa ny any an-toerana ankehitriny. Io tsy fahampiana io no mahatonga ny délestage any an-toerana. Ny alatsinainy 12 desambra lasa teo groupe 10 mandeha solika mitentina 9 miliara ariary hoentina mamany olana ny délestage any Toamasina ny tonga. Nalefa any Toamasina vetrany ireo groupe ireo ary afaka manome herinaratra ray faingo 20 mégawatt tsirairay avy. Raha ny fanazavana azo hatrany 3 andro taoriana nahatongavan'ireo groupe ireo izany hoe ny 17 ny volana desambra dia afaka miasa ireo groupe vaovao ireo. Ny zava-misy hatreto tsy mbola nampiasaina izany mitohy hatrany ny fahatapahan-jiro. Taoriany fanampotehana ny orinasa Jirama tany Toamasina omaly nanatanteraka fivoriana ny lehiben'ny faritra sy ny mpitandro filaminana ary ny tompona andraikitry ny Jirama. Mbola tsy fantatra hatreto izay tsoakevitra hoentina mamahany olana tapaka hatrany ny jiro any an-toerana androany. Vaovao momba ny toetry ny andro kosa indray afana ny andro ary kely ny orana amin'ny fetin'ny krismasy hatramin'ny herinandro ny 20 desambra ho avy izao. Amin'ny faran'ny taona vao betsaka ny orana raha ny vinavinan'ireo mpahalala ny toetry ny andro. Etsakila ny 3 andro tsy hahatongavan'ny fetin'ny krismasy vitsy ireo misafidy ny sitaka ny renivohitra. 700 ny safidin'ireo izay andeha kosa no miompana any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Fanadina hoentiny Michel Arnardzon. 3 andro tsy hahatongava ny fetin'ny krismasy dia ahitana olona firy ety amin'ny tompom-piatsonan'ny fiara makany amin'ny faritra tsy toy ny isan-taona ireo tompony andraikitra ety. Ohatr'izao tsy maharaka mihitsy ny fiara rehefa avetavana raha zoatsy zao izany tsy soa mihitsy tokony andrany tokony eo afeny cadre maromaro raha mohatra ny tavavansy fa misy akeo vakansa fa zao toa cadre iray mbola tsy feno. Vitsy ireo misafidy ny voaka ny renivohitra raha ny zavatra hita ety an-toerana. Ho an'ireo izay andeha kosa indray ny faritra avaratry Madagasikara no tena iompana ny safidin'izy ireo. Fotoana ny fahavaratra, fotoana mampalama ny lalana ihany koa, milaza ny efa niomana amin'izany ireo mpamily. Tsisy fipera fa dia mandeha mora ihany satria na fijerevana lalana ary manahirana sahirana maso dia mandeha mora ihany fa nafoto fa tsisy akoatr'izay. Lalana aloha fa mahazara fa tsisy afatra fitandremana mandeha mora zany dia mitandrina izay ihany tsisy akoatr'izay. Etsy ankilany raha toka ny lazany fisian'ny orana amin'ny andro fetiny teo anivon'ny sapana mpalalan'ny toetry ny andro. Ny herinandro lasa teo voalaza androany fa ho maina ny andro ary kely ny orana ny hariva ny fetin'ny krismasy no Antananarivo sy ny manodidina. Manodidina ny 20 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha fehezina izany dia tena manevokevoka mihitsy ny andro dia nefa ny orana misy ihany fa tokony hiomana ihany amin'ny 10 orana izany ny elo sy ny namany fa tsy haharitra mandrakalina akory ny orana fa le amin'ny atoandro le amin'ny 3 amin'ny 4 ny fotoana fandendihana-tsika etseny amin'iny misy ny orana dia ny orana kely manaitra dia mijanona maina mandritra ny fety indrindra ny fety ny 20 desambra izany izay tena afankity izany vao antenaina ny orana be amin'izay eo afoana mandrakalina ny orana. Na izany aza mila miomana amin'ny arorana ihany ny tsirairay. Manomboka ny herinandro ny 20 desambra kosa ny fantatra fa tsy hitsahatra ny orana eto an-drenivohitra sy any amin'ireo faritra maro ao anatin'ny orana tanteraka ny fetin'ny faran'ny taona. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray any Gabon manjavozavo ny vaovao mikasika ireo olona maty tao anatin'ny fihetsiketsehana ny asabotsy farany teo antony fitakiana ny alany ny filoha Ali Bongo eo amin'ny fitondrana ankilany miantso fifampiresana ny firena mikambana fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24.
taorian'ny hetsika tany Côte d'Ivoire nanalana ny Flou Blaise Compaoré teo amin'ny fitondrana efa ho efa-bolana izao. Any Côte d'Ivoire indray tsy nahavita nanakana ny hetsika ireo mpanohitra ny fitondrana. Tao anatin'ny fihetsiketsehana tsotra no karakarain'ny antoko mpanohitra Gabonais nidina an-dalambe ny sabotsy lasa teo. Olona telo no maty tao Libreville raha nambaran'ny antoko mpanohitra Yandry. Fihetsiketsehana izay tsy nahazahoana lalina ary noravahan'ny mpitandro filaminana. Ny hariva nivadika savorovory sy korotana ny hetsika ka nampiasa fitaovam-piadina ny mpitandro filaminana. Fiara maromaro no may tamin'ny fotoana io, nanararaotra izany ihany koa ireo vatan-dehilahy nandrobo ireo trano fivarotana. Antony ny fitakinany alan'ny Flou Ali Bongo amin'ny fitondrana izay ambaran'izy ireo fa tsy ara-dalàna ny antoto taratasiny na ny fanamarina pahaterahany. Efa nisy ny fitoriana napetraka teny amin'ny fitsarana ambony mikasika ity raharaha ity, saingy nambaran'ny fitsarana fa ara-dalàna izany. Tsy misy ihany koa ny vaovao ofisialy mikasika ilay fidinana an-dalambe ka niteraka fahafatesana ny asabotsy lasa teo ity. Ankilany, laza ny ministra filaminana anatiny omaly tao anatin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa mpianatra ilay maty iray ary misokatra ihany koa ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ny avy amin'ny antoko mpanohitra izay tsy mitsahatra ny manamafy fa mbola misy hafa ireo namony ainy saingy afen'ny mpitondra fanjakana ny vaovao ofisialy. Ireto fariny izay anony hetsika fitakiana ndraisan'ny fitsarana andraikitra na ny Cour pénale internationale manoloana ity raharaha ity. Ankilany, ny tompony andraikitra ny firenena mikabana ny toerana miantso fifampiresahana ankehitriny. Alavoly sy kolontsaina totosa omaly ny famarana ny hetsika Kerols Live 2014 izay tanterahana tetsy amin'ny CCI Vato ary narahina mivantana teto amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV omaly volakandro fa ombiazana tanteraka ny hetsika andiany voalohany tamin'ny tiralao Kerols ity ny fanety tokoa ny vokatra teo amin'ireo mpifaninana nahazo ny larana telo voalohany na izany aza tamin'ny vokatry ny mpitsara na ny vokatra teo amin'ny somaiso ny bata ny amboara tamin'izany avy amin'ny antsany ankohonako nahazo ny larana faharoa ny ary ny tarika Nestlé no laharana fahatelo. Isana nafana ny lanoana ireo mpanakanto matiana ny angaly nira ny krismasy amin'izao akatoky ny fety izao ny famerenan'ny fandaharana moa dia hoarahinao ny alakamisy ho avy izao amin'ny 7 alina aoriany ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay farao avy hatrany sombitsombony tamin'izay fampisehoana izay. Tumka fomba pokao namana tahaka sao nitsarika antsan'ny akonako. Telo andro mialoha ny fetin'ny Noely tomefiolona ny tsena rehetra teto Andrenivohitra mampiteny mona ihany koa ny fitohanany fiarakotiany amin'ireo lalina rehetra eto Antananarivo na dia mafy aza nefa ny fiainana tsy mahasakana ny malagasy tsy hanomana ny fety izany raha itsika ato anatin'ireto sary tsy akiteniteny reto ny zava-nisy teny andalina teny amin'izao akatoky ny fety izao.
fa vao nisongadina tamin'ity anio ity saika hodorany olona ny fitoeran-tsoliky ny orinasa-mpanjakana Jirama raha tsy tonga nanakana izany ny mpitandro ny filaminana tany Toamasina tapaka ny tady eo amin'ny Mapara miaraka amin'ny Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita teo aloha sy ny Mapara tary ny Maharanty Jean de Dieu ary farany drafitra vonjimaika ho an'ny taona 2024 2024 fotsiny no nivoaka ao anatin'ny PND vola mitetina 2024 sy iray alina mirary ariary no ilaina amin'ny fanatanterahana izany. Dia izany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity isaorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany azadino rehefa avy eo no narainao ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma toko. Ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Sardine Annie. Soka Vitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier Tsaralalàna nanolotra anao teo ny vaovao.